Ampitiavana be no afana indray manolotra ny kapila mangeranty ho anareo mpitondram-bavaka amin'ny firenena na inona anarana fikambanana kristianina misy anao na fiangonana misy anao. Zavatra anankitelo no asehonao eto dia ny vavaka fifonana araka ny voalaza amin'ny Ezekela 2:20-20 izay tena ilaitsika mihitsy ho an'ny firenentsika. Ny vavaka anankiray indray dia ny vavaka mandrava Fianina 2:9-20 sy amin'ny Ezekela 2:4-7 ary ny endriky ny vavaka fanontelo dia ny vavaka manangana amin'ny firenena masina ny firenentsika. Ny takina voalohany an'izany dia ny fankatiavan'ny kristianina mpiaramonina aloha voalohany izay anao ny vavaka fifonana. Ny vavaka fifonana dia mitaky an'izany Andriamanitra. Hoy ny voalaza amin'ny Ezekela 2:20-7 hoe mitady olona teo aminy mba hijoro ambanga hifona mba tsy handravako ny tany. Tamin'izay fotoan'izay Andriamanitra dia tsy nahita dia niravaniny ny tanàna. Androany dia mahita anao ny tompo satria ianao dia zanak'Andriamanitra. Hitsengenao hoe nomenanao mamaim-poana ny famonjena, mamaim-poana ny nandraisanao ny famonjena. Araka ny voalaza amin'ny Jaona 7:20 amin'ny Efesianina 2:2-5 sy ny 7. Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa, fandrao isy ireare. Dia hoy izay Jesosy hoe izay mahatratra amin'ny farany no vonjena, Mateo 4:20-7. Ary ny fitiavana no mahatratra amin'ny farany. Fa amin'anina dia hitsahatra, tena miteny tsy fantatra dia foana, ny fanaovana safagagana dia hitsahatra, fa ny fitiavana no mahatratra amin'ny farany. Noho izany ny olona manana ny famonjena izay vita amin'i Jesosy dia tsy maintsy miaina amin'ny fitiavana raha te hahatratra amin'ny farany izy. Ny vavaka ny fifonana zany dia asan'ny kristiana nateraka indray tena manam-pitiavana mba hipetraka hifona eo amin'ilay toeran'ilay olona diso tahaka ny nataon'ny tompo. Ny voalaza amin'ny Romana 4:4-7 hoe iza ny manameloka Kristy Jesosy nefa maty, eny sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Ny Jaona 2:20-2:12 tapany voalohany dia milaza fa izay rehetra mino ahy ny asa ataoko no ataony koa. Ka raha mifona ny tompo dia mila mifona tahaka azy koa. Ary reny olona mifankatia izao sy anao zany zanak'Andriamanitra no miara-manao ny ady ara-panahy. Dia tsy inona fa ilay vavaka mandrava mandrodana ireo fantsona mampifandray ny olona amin'ny Satana. Araka io hitantsika io dia ity zao ny tany ary voalaza amin'ny Efesianina 2:4-20 fa miantona eo amin'ny abakabaka eo ny Satana sy ny devoriny dia mandefa hery izy izay mamatotra ny olona anankiray eo amin'ny fatra iray. Mandefa hery Satana ka iny heriny iny no ravatsika, iny hery alefa Satana iny no pitentsika. Vavaka ataontsika zany dia mandrava ireo fantsona dia mampifandray ny olona amin'ny Satana, ho ravatsika izany tiany tany dia ho pitentsika izay azo atao dia azo atao tsara mihitsy manatanteraka an'izany. Raha ity zao ny tany dia ity isika no miaraka manao vavaka dia Satana aty ambony ety dia voalaza ao amin'ny Romanina 9:20 fa Andriamanitra mihitsy no maniraka ny Satana any ambanin'ny faladi tongosika ary dia resy Satana amin'izay fotoana izay.